Dia maninona raha mba andaotsika hiaraka hisakafo atoandro? Tsy kesenao ve? Ohatra, za tsy vatan-kazo be itsika. Stéphane na dadanay. I Faly dada mahafantatra tompo. Stéphane. Ka hitanse somary efa elaela ihany zany laondry mody. Ary ahoana ihany nefa raha nareo sy ahisanty ilay ohatrany tsisy resaka ntsony mihitsy nge. Ie, resahanay zay ka. Vao resahanay mihitsy zay. J'arrive dada, za tena maika be any. C'est bon journée. Ça va, tu es le matin? Tahir Princia. Bonjour Stéphane. Bonjour. Bonjour. Mademoiselle Princia moa. PDG ny société Tahiry. Inona koa ty ataonao ty? Efa ny raha antsika nahita tany amin'ny EMA fa misy sitraka amin'ny PDG ny société Tahiry fa tsy izy. Dia mity a izy le Princia le zanako le nitadiavinao hoe itianao ionana be mihitsy io izy io. Sao dia verinao fa ho vita moramora ny zavatra nataonao tato amin'ity société ity. Mitady pro fotsiny dia ho hitanao tsara. Ianao ve aky mbola tsy miara mipetraka amin'ny kokory? Dia efa nampiantan'ilay ankizy sady ianao. Na Princia koa angely ataoko ohatran'ny zanako e. Voray ty tsy maninona mihitsy zany. Ndany ianao mody dia aleo rapiditsika manao ny compten'izay ambana karamanao sy taratasy. Hitan'laisany le mission nampanaoviko an'laisany iny. Le madame Miora lesy e. Ia, fitain'androany momba anazy. Mazava aminao ve zany e? Ary mba iza loatra aloha ny tena anao an'izany e? Za Tena finary Princia tamin'ny zavatra nataoko andrea. Na ny tsy fanajananao, na ny toetra nasehoko anao. Tokony mba ninanao aho tamin'iny fotoana iny. Tokony tsy nanao zavatra ohatran'ireny aho. Sady sahako mihitsy ny eky ny kastanana andre. Mamelaka iana. Tena safady aky. Zany. Princia. Mbola maneky fierina hiaraka amiko ve ndre?
Ary inona koa ty miditra tsy mandondony ty. Zany ve fahalalam-pomba? Azafady fa tsy manina fa aloha za hivoaka. Fa maninona moa? Zany ve dia hiverenana hivoaka any izy? Tsy maninona zany ka? Azazarina zany mpiasa Prinsia. Olona mpiasa kely io ve? Zany anisan'ny responsable important ty. Io any hoe ahoana? Zany to Prince? Marina mihitsy zany. Dia hevitra izy dia miditra. Tsy hitako izay problème. Zany hoe mbola niresaka tamin'ny Prinsia e? Ataovy ny resaka reo? Ka misy miavina amiko ny fiainana. Ka resaka tsy tokony ho atao eo mason'olona zany. Ohatray? Zany ve nitoetra ny sekretera anao? Zao no izy. Eny Mason'olona ianao ny gérante'ity société ity. Fa rehefa eo anatrehako dia secrétaire-ako ianao. Mazava? Tena takandriana io aho zany. Tsy io aloha. Misy anarany io olo io Fa inona loatra no nataon'io andriry Prinsia? Tsy Prince aza antsony. Madame le PDG ny ianao. Ary lasa ianao voakany fa hiresaka kely izay azafady. Allô? Sitraka e? Ie. Hitalaisany le mission nampanaoviko an'laisany iny. Le madame Miora lesy e? Ia, fitaina androany momba anazy. Tsy afaka? Le ty e. Eny e, tsy manina fa aloha zany manao anazy ary. Fa misy ina fa ianao hatrany ambony feo anareo? Tsy misy ninina ka. Ampy sa tsy ampy ny fanazavana? Misy mihetsika eo ny anareo e. Fitaiko ny momba anareo rehetrarehetra. Sitraka, mbola afaka hitadiavantsika solution ne sao e. Tsy miraharaha zany aho e. Mety eno ianao e. Tonga dia fitaiko ny momba ny tiana manao ty.
Manao natao hoe samy makamporano daholo fa misy zavatra atao kato. Tapaka le dossier tsy avadikatsy. Fino zao ataonao sao e? Azafady mademoiselle Prince. Madame le PDG fa tsy mademoiselle Prince anao zany. Tandrema tsara ianao, mamerina zao ianao dia efa fantatrao fa malalaka be varavarana. Tsy misy mitazona anareo zany mihitsy aho. Eny madame le PDG. Fitavozavozanareo tony ihany mahatonga société tsy handroso. Agina mbola ataonareo? Manao ahoana? Prince? Io Prince? Fa maneno indray tomtomany. Tsy ny tena langa Stéphane hoe akaiza ary mika? Tsy niteny ninina izy ka fa nga lasa indray lery. Fa maly kely teo izay dia lasa indray izy. Efa haiko mihitsy izao fa indrindray nila vaniny taminy tao. Tsy nila vany taminazy zany aho e. Nisy resaka tsy nifanarahanay fotsiny dia lasa izy. Inona indray koa? Nareo raha nga ohatran'ny sasa kely tsy. Mbola tsy tafiditra ao anatin'ilay fanambadiana akory dia efa zany. Vao maika zany farany arinany dia ahoana? Ka eo indrindra. Nanam-pikasana ny vady izay dia izay ilay tsy mampitovy hevitra. Ny ray manao ie, ny ray manao tsia. Raha zany nareo ajanoko faty any fa tsy. tsy izany e. Le izy efa vonona efa raikitra iny mihitsiny dia tsy haiko e. Tsy haiko izay nahazo anahy.
Any indrindra angamba tatorao tsara rehefa mitantaraka. Kefa zay e. Ny tena marina koa lesy mbola tsy vonina dia natahotra dia izay nahatonga nanteny anazy teo hoe alao mba hembotra kely dia leo be hono izy fa za miovaova hevitra foana. Foana? Fa ngandry efa mibetsaka ny tena anazy an'izany ka? Tamin'ny voalohany tsy nanaiky fa avy eo niova hevitra fa natahotra sao dia lasa ny olona izy. Nefa izy angery mika tena tiako e. Raha za kosa aloha ny eo amin'ny toerany dia tsy mametsina ny zavatra nataon'ilay ry mihitsy ahy e. Fa zao alamino ihany nefa raha mbola azo atao. Za lehilahy miteny amindry fa vehivavy izany be dia be e. Rehefa hiembotrembotra eo foana indry dia farany izy andeha hitady olon-kafa izay mahafa-po anazy. Avy aky izany ny zava-misy. Courage ke français. Courage foana fa fiainana daholo izany. Ny olona marina rehefa te hanamoramora ny zava-misy dia izany foana ny teneniny. Fiainana daholo izany. Tsy maninona fa tsy misy adisolo any izany ry Stéphane. Iza zany amin'izao ny PDG ny société tahiry. Tsy maintsy hoe mademoiselle Miorako. Izy ny efa DG hatrizay tao. Dia efa fantatra amin'ny fianakaviany sitraka zany zao zavatra miseho zao. Tsy misy fantatro ny fianakaviany. Ohatry ny any amin'ny faritra any daholo. Dia tsy haiko. Tsisy fantatro. Fa ngano raha tsy efa ela niaraka no hoe tsisy fantatro ao fianakaviany. Ka efa hoe tsy fantatro ah. Dia ahoana ny tonga dia hoe Miora no mitantana société anareo? Ka satria izy saika hamono amin'ny Miora no fahafantarany Miora hoe nanodikodimbola atao izy. Ahoana moa mbola andraisanay azo PDG nefa izany ny zavatra nataony? Dia araka ny lalàna izay deuxième responsable foana avy eo no mitantana. Dia tsy maintsy hoe mademoiselle Miora no mitantanako. Fa ndry aloha zao manao ahoana amin'izao e. Sao dia mba tokony mba hoe miaraka mivoaboaka kely tsika na ohatrohatr'izany. Mba manala stress ndry e. Tena azafady ilay Stéphane fa tsy afaka raha zao. Za hitanao teo rehefa tokony hody. Rapitso raha mety e? Ae, ok ary mety zany dia amin'ny firy? Amin'ny folo. Za manko mbola andalo kely any am-piasany. Amin'ny folo? Ae, fa ndry moa aiza ny fiasanareo e? Sao dia mba alaiko any ndry ohatra. Ka alavitra be tsy hitanao izany ny fiasanay fa aleo mifampiantso eo. Ok.
Indray fa tato Ie. Avy nandamindamina tany am-piasana dia nandamindamina kely tany am-pôlisy koa dia tonga dia nakaty. Gaga be fotsiny aho hoe mbola tsy tonga indry. mbola solakanjo vetivety aho sady ohatrany misy embouteillage kely. Tsy misy hoe papa zany tsy misy hoe inona fa tonga dia miora am'resahana. Papa. Bonjour. Dia gaga nareo mihitsy ahako mipetrapetrara mihitsy aloha anao. Fa hoany e, ka misy problème. Fa misy problème avy eo Tsy misy problème akory fa tena aminao fotsiny hoe tena mba tsy mety mihitsy nataonao tamin'ny teo masina teo reny prince tena menatr'olona mihitsy dada. Eny fantatro izany tena mifona dada fa aleo mba tsy zao tsika miresaka an'izany fa misy asa be ataonay sy miora. Tena mamerina fa tena tsy mety mihitsy ho nataonao hoe menatr'olona mihitsy. Eny hoa tena fona ho aza fa fantatro fa diso aho fa aleo zay sy miora mba andeha kely dia Asa inona zao zany? Inona zao niketrikitrinareo roa any? indray dada. Eny e? Ary nga lasa le mitimo. Efa lasa izy. Aleo ary zay andeha. Tanare. Tao ary. Miora. Dia nafarako anao Tao ary. Ary iny le zavatra nafarany dadan-dry zany. Tsisy ninona ka. Miora. Zaho e, momba ny fitadiavan-dry andray aman-dreny. Maninona? Hoe mba hatsaro amin'izay hono ny fitadiavan-dry an'izany. Izany foana hono ny andanindry andro. Dada ve no miteny an'izany? Prince ny mahasoa andry mahatonga anazy miteny an'izany. Dadan-dry angeky iny e. Tsy mieritreritra zavatra ratsy amindry izany mihitsy izy. Dia mahasoa andry foana ny tadiavana. Sady ndry ve tsy leo be. Fiainandry efa milamina izao dia mbola mitady problème hafa indray. Izany hoe ndry izany mitovy hevitra amin'ny dada. Izany hoe avela amin'izao fotsiny izany. Izao tsika akaiky marina izao to dia iabandona. Ajanona daholo. Non akia. Tsy niteny mihitsy hoe mitovy hevitra amin'ny dadanareo. No avy ndriky ijerena. Za ihany mahafantatra an'izay mahasoa ny ho aviko. Dia anisan'izany ny fahafantarana namono ny ray aman-dreniko. Tsy eo amin'ny marina ny toerana dia moramora indry no miteny an'izany. Ary ahoana indray izany raha matoa miaraka amin'ny dadanareo izany? Toa hoe mitovy be amin'ny maman-dry? Tsy mitovy be. Tena izy mihitsy iny raha ohatra ka mbola velona mamako. Ary sao dia mba?
Izany no tena mamandre. Sao dia mba andrina efa lasa dala. Efa maty ny ray aman-dreniko, ny masoko roa izao no nahita an'zareo. Izany nahita ny nahafatesan'zareo alohan'ny nangala an'ilay olona anahy. Dia izany olona izany namono an'zareo. Izay mihitsy. Foana marina moa nahatongavandry tato e. Tsy tadidiko. Fa raha fitantaran'ny dada sy neny tamin'izany dia hoe hitan'zareo teny an-dalana hono aho. Dia nitomany be hono aho dia nalain'zareo. Dia tsy nisy nitady mihitsy hono aho dia farany natsangan'zareo. Oe mahena e. Ay totra mbola sahirana kely aza fa mba karakarao ataovy izay mety any aloha. Mba ataovy rangaha fa tena misy zavatra kely mbola mahasahirana anahy aty. Izany avy ve lesy dia tsy ho vita inona fotsiny izany ilaivako ny lazanako ampiasanao. Sao dia adino lahy anga ny toran'io société io lesy atso tena ty.
Ahoana izao? Ngatsika mifanaraka an'izao mihitsy. Ko miendrika ihany ako. Izy ny teny hoe andeha dia tsy hitako mihitsy izy an-dalana taty amin'ny eritreretiko voalohany. Nga ty tranoko ty tranona publika ka hitondrasanao izay olona rehetrarehetra io. Aleo moa izy mba atory aty aloha androany. Efa hariva be dia izay kosa aloha tsy atorany amin'ny kalamanjany. Adalàna daholo ny nareo ry Kevin. Dia raha tratra ty nareo dia ahoana zany? Zany zaka hiaraka aminareo eo. Oh! Io moa kely miora. Androany fotsiny nge. Oh! Shh! Prince, fihinana ataon'izay eto? Bonjour. Makamaka rivotra vao maraina aho. Dia ahoana ilay rehefa avy eo? Fa misy inona moa rehefa avy eo? Ilay hoe araka tsika. Ay, io marina. Mety ka? Mety, ie. Fa hoaiza nefany? Tsy hoe hoaiza va toa dia alaiko fotsiny indray rehefa avy eo. Aleo asiana point de rendez-vous ifankahitatsika dia aleo ianao tsy makana zany ka. Ok ary. Amin'ny folo zany Amin'ny folo. Mbola sotroinao ngay? Mbola sotroiko fa maiko anao raha ohatra ka. Amin'ny folo? Fino ty ataonao? Bonjour chérie ako. Zay na lehibe andry e. Chérie anao avy taiza koa. Sady za koa tsy nalahelo anao zany mihitsy. Omaly tsika mifanaraka hoe mijanona ato ianao fa androany kosa tsy mifanaraka tamin'izany tsika. Andraiky. Dia fanao zany tsika. Tsy haiko aloha raha ianao e. Fa za tsy mirisika amin'izany mihitsy. Zay nge tsy ela tsony mijanona ato e. Mandra-pahitany toerana fotsiny tembo ato aloha izay. Dia azo atao ela zaniko. Tsy ela ho aho. Zay zany. Indry zany tena tsy tiana tsony mihitsy. Kevin. Bonjour. Bonjour mendrika.
Tsy rindrika sa? Fa misy problème ve? Tsisy. Kontestesitra. Ohatran'ny tranon'omby mihitsy ny tranoko, izay te hiditra dia miditra, izay te hivoaka dia mivoaka. Fa izy indray ny omby niditra tao an-trano drito ao. Izy ankoatran'ilay mendrika iny indray. Mendrika? Nga verina tao indray? Ny veriny? Nga vita an'izay fotsiny. Fa inona koa? Ao koa Kevin. Kevin? Kinona moa maharatsy an'izany? Sa ve hoe ao mendrika dia tsy mety niketrika? Aza mampiomehy ohatra. Tsisy idiran'izany mihitsy, fa raha tratra ao ireny dia ahoana? Tsy kifa ao aloha ny iziko, indrindra dia ampiditra zareo tao. Zangany tena ampidiry. Sady tiako hita amin'ny vatana koa ilay Kevin e. Tsara mihitsy ny isiany ao an-tranondry ao. Dindana izany makaniko ao izy. Za ve moa tsy hijery. Tsy maintsy hoany ka. Fa ilay fotsiny tsy androany. Za mbola manao fotoana amin'olo. Manao fotoana amin'iza koa indray? Izary. Stéphane. C'est ça, tu fais des vignes. Stéphane ane namako fotsiny. Lasa namako izy. Fa aza dimy fanaovantsika plan fotsiny iny. Sady rehefa te handresy ny fahavaliny ane dia atao namana aloha e. Dia izay ny antony namanako aminy. Eny mitandrema tsara fotsiny. Sady indray ohatra mbola tsy fantany indray ny PDG ary e? Mbola. Sady na fantany ary moa any aoriana any dia maninona e? Inona ary ny rarahiko an'izany? Prinsia, mitandrema ihany ndry. Rehefa hoe tsisy rarahiko an'izany ho na ho fantany ary izany PDG ny société tahiry dia maninona? Mivava io mba fefery ihany sao dia hanembena. Ka marina izany e! Efa tsy tia anahy izy amin'izay fotoan'izay dia izay. Inona rarahiko an'izany? Sim. Onde vai? Mendrika. Vais. Faona. Andeha hivokako. Hivoaka? Fa hivoaka ahoana? Fa ny alantsika tary zany hijanona ato indray koa. Hivoaka any aho dia andeha irery any. Fa za moa aminao zazakely. Ianao ty tena tsy azo tenenina mihitsy.
raha manimaninangy ianao dia miora mitsaka vokany. ay dia karakaro tsara ary ny tranony mioranao za tsy mahavita tsony. Mendrika janona ho a mendrika. Zao kia andeha kely voaka vetivety aloha ahako a jery fikirany amin'ny banky any dia mpiasa mivezivezy eo ihany a nomena koa ao ihany a dia vela kely aloha indry miaraka amin'izareo tsy maninona. Tsy maninona ka. Ay ao fangatataana ry aloha e. Zay a. Ok. Masto ianao? Bonne journée. D'accord.